Ny Apokalipsy toko 4 ny 19 ka hatramin'ny 7 tapany B ny 19 dia ny firana 2:70 feon'ny FFPM vitany vavaka vao mipetraka isika. Amin'ny anaran'i Jesosy, masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary zava-mananaina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandianana dia izay velona mandrakizay mandrakizay. Amen. Tafatsangana tokoa. Alleluia. Il t'est sauvé, alléluia. Tout si mamita, alléluia. Mirarul, alléluia. Tsahatra misaotra mame voninahitra ny anaranao masina izay. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, misaotranao mideranao noho ny an'ny fahasoavana sy ny fitahiana izay efa nomenao anay ka nazonay indray ty andro androany ty. Azonay mame voninahitra ny anaranao masina satria Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao ary Andriamanitra sy takatry sainay ny habe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Atolotray anao ry Tompo zany tera zany satria anandresy ny faharesany ianao ary nytonao anay zany nandresenao ny fahavalona rehetra zany ankehitriny izay dia mba raisy Tompo fa vokatry ny fonay zany rehetra rehetra zany. Hanao ny asanao eto indray izay Jesosy, hitory sy hanambara ny afatrao ny voninahitrao amin'ny alalan'ny tononkira-panana ho an'ireo namanay Jesosy, ho ana rehetrarehetra tafavory eto mba hahatonga anay ino sy atoky fa ianao tokoa Tompo no tomponay sy mpamonjy anay sy mpanavitra anay. Mpandresy ianao Jesosy ary izay rehetrarehetra zao koa dia mpandresy takanao satria ianao lefa nihevitra ny tsara any Mandrakariva ary efa niteny taminay fa izay rehetra toerana misy anao koa no any koa nisy anay tsiraray avy ka dia faly izay Jesosy hideranao ny amin'izany, hideranao ny amin'izany tononkira-panahy, hideranao sy ame voninahitra anaranao, hisaotranao ny amin'izany famonjena vitanao anay rehetrarehetra zany. Ka indreto izahay na dia tia mpisanganana ety ihany ara Tompo fa tsy tahaka ny fomba n'ireo anjely sy nolomasina rehetrarehetra izay manam-pifaliana dia manam-pifaliana ihany tokoa amin'ny androandroany tia. Iray feo izay rehetrarehetra zao hanandratra ny feonay rehetra manao io. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, henti ny voninahitra tany rehetra. Amen. Petraka isika. Enarary havana ny atokopira Choral Foibe FPVM ny CFF dia faly miarabantsika rehetra na tratra n'ity andro malaza ity satria dia andro lehibe amintsika kristianina izany nohony ny fitsingerenan'ny taona ny Paska izay nitsanganan'i Jesosy Kristy tao anatin'ny fahafatesana ary nitsangana ho velona izy ho mpanjaka mandrakizay. Resy ny fahafatesana mpanjakatsika izy mpandresy tahaka azy koa tsika miaraka aminy sa tsy zany? Andao tsika hitsangana raha mivoninahitra amin'ny mpanjakatsika.
ataontsika mafy mihitsy zany a fanomezam-boninahitry ny efa mpandresy a satria tompo efa nametoky atsika rehetra fa raha izy ny momba atsika dia ahoana tsisy ahatohotra antsika ary raha miasa izy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery aleloia. Masina 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 Jehova tompony maro enike ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tehaka mafy be tsika ho an'ny mpanjakatsika, tehaka mafy be tsika aiobentsika n'Andriamanitra. Pasika fanonerana, inona mola hoe fanonerana? Misy zavatra tsy vita tao dia onerana, na hoe misy zavatra natao fa hafahafa ny nanaovana azy dia andeha onerako iny. Zay zany voatoatan'ity pasika ity hoe ao anatin'izay taona ny fandringanana araka ny nambara izao. Inona avy ny le fandringanana? Ny zavatra tena tokony ho aringana voalohany indrindra an'raha ny tompo atsika dia ninona? Ny toetra ratsy rehetra ao amintsika rehetra rehetra ao, indrindra amin'izao fa nitsangana zao ny tompo efa maty izy teo aloha dia mba ho faty amin'izay le ratsy rehetra rehetra, ny fakizitiana na ny lolopo, ny fiavonavonana. Be dia be nge ny kristianina miavonavony mba somary mananonanona kely dia ay mila manilikilika ny hafa. Zany toetra ratsy tokony ho aringana daholo zany. Aringatsika zany sa tsy ho aringatsika ny ratsy rehetra, ny aretina, ny olana, ny zavatra manahirana atsika rehetra aringana daholo zany fandringanana zany ty taon'ity fa izao dia nio tsara kely fotsiny fa raha ao anatinao no mitoetra zany zavatra ratsy rehetra rehetra zany ratsy esorinao ao aminao zany, aringanao zany, dia ahoana? Enao zany lay fitoeran'lay ratsy, ka lay ratsy ireo tsy ho afaka mihitsy raha mbola misy fitoerany ao. Ka rehefa ohatra ka tsy ho afaka mihitsy nireo ratsy ireo satria misy fitoerany, dia zay ny antony andringanana niny ataoko hoe olona anankiray iny satria fitoeran'ny ratsy iny. Tsy hiala mihitsy ny ratsy ratsy iny no aringana, ka noho izany andao esorintsika ny ratsy rehetra 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 mba ho asoavin'Andriamanitra tsika, mba hitsangana avokoa izay rehetra 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 tsara tokony ho atsika. Kanefa maty noho ny ratsy tao anatintsika, esorintsika zany ratsy zany dia mba ny tsara amin'izay no velona sy hitsangana dia azo zay rentsika amin'ny tompontsika, honeratsika izay ratsy rehetra natao teo aloha mba hitobaka amintsika ny hatsaran'Andriamanitra. Sa tsy zany? Mbola mentsika voninahitra ny tompo, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tehaka mafy be androm-pifaliana, orakoram-pifaliana miaraka amin'ny tare miravoravo sy mitsikitsiky. Saotra tompoko chorale CFF mandrosoa ianareo efa voninkinana sakafom-panahy-tolotrareo ny vahoaka an'Andriamanitra. Saotra tompoko.
Tse, isa. Maranatha, the friendly day now.
Pasika tafatsangana ny tompontsika ary amin'izao raha sy fotoana zao izy dia manatrika antsika eto hiaraka itsangantsika anome voninahitra azy ataontsika tena makotrokotroka izany fanomezam-boninahitra ny tompo izany amin'ilay fomba antsika FPVM voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina masina
masina jehova tompony maro eky ny voninahiny tany rehetra amen. Iaraka isotra azy ny telontsika manao hoe misaotra jesosy, misaotra jesosy, misaotra jesosy. Mahaza ho toerana tompoko. Pasika fanonerana izay no loha hevitra nentin'ny koralina foibe FPVM na ny CFF amin'ity takarivo ity. Niara-ny aina ny herinandro masina tsika tamin'iny herinandro iny. Nambara teo foana ny fitiavan'Andriamanitra, ny tsy fahafoizany atsika, ary ny sehon'ny tantara dia ny fahafantatritsika fa teo amin'ny zanak'Isiraely. Ilay ny tenenan'Andriamanitra hoe firenena lalainy ho an'ny tenany fanjakam-pisorona ary firenena lalaina ho an'ny tenany dia nofidiny manokana mba ho zanany ary rehefa miresaka ny soratra masina dia zao hoe misy karazany olona anankiroa eto ambonin'ny tany, dia ny anankiray ny mpino an'Andriamanitra, ny mpivavaka sy mpanaraka an'Andriamanitra dia nataony hoe ny olona masina, ary ny anankiray dia ny tsy mpino an'Andriamanitra mihitsy natao hoe jentilisa. Dia tao anatin'izany tena mino an'Andriamanitra, nanehon'ny hery sy ny voninahiny zany ny sehon'ny tantara tao nanehon'i Jesosy ny fitiavan'ny ray manontolo ary rehefa naneho ny fitiavan'ny ray manontolo izy dia tsy maintsy nomboana tamin'ny hazo fijaliana mba hamonjena tsy mino azy ihany fa na dia ny tsy mino azy koa ary. Inona ambony tia nambara amin'izany FPVM malala? Ny tia nambara amin'izany dia zao hoe isika ilay efa nofidian'Andriamanitra manokana, ilay efa natsoin'Andriamanitra ohatra ny zanak'Isiraely, isika amin'izao ora sy fotoana izao no tahakin'i Jesosy hoe mba inona ny mba hataonao mba inona ny mba hataonao anehoanao ny fitiavanao satria ratsy zao fiainan'izao dia ndoga antsika sandinika nyity rakiray ty Jesosy tena nanao fitiavanao tanteraka tokoa ianao ho anay. Dia eno ny tononkira, eno ny hafatra, dia eno ny lazainy ny tononkira fa ny tononkira ary dia manao hoe hangina ary tompo satria lehibe loatra ny fitiavanao
izay manantonay tsy mba onona zay milaitsy angetae tintsuni Sami na
voalaza ombenyombeny tamin'ny herinandro masina iny fa ny zavatra nitranga rehetrarehetra na nenjehana ny tompona nataony ny kristianina tamin'izany fotoana zany a dia mbola tandindony ataon'ny fiangonana ihany mandraka ankehitriny. Raha mba mety ianao androany, raha mba mety ianao androany, somary ira mitona antsika amin'izany fanolora-tena, amin'izany fanonerana ho an'ny tompo zany, zany daholo ny hiranay androany. Dia mba manao soso-kevitra ho anao manolotra hevitra ho anao avy amin'ny soratra masina izay tantara nisy anankitelo ihany. Ny anankiray tao amin'izany nanehoan'i Jesosy ny fitiavany zany ilay vehivavy janga saika toetry ny kristianina anie zany, tena toetry ny kristianina ny fijangajangana amin'izao. Fa raha mety tsika izay mba takiany Jesosy amintsika, indrindritsika FPVM, raha mba mety tsika andao no tahaka n'ilay vehivavy janga, rehefa natsapan'izany fitiavan'Andriamanitra zany tsy nahoantsony fa dia ny sarobidy indrindra taminy no natolony nanehoany fitiavana an' Jesosy, satria tsapany loatra fa lafo ny fitianan'i Jesosy azy. Ny menaka manitra sy ny volondohany, andoatsika mba hanao an'izany fihetsika zany, mba mitenena amin'i Jesosy hoe Jesosy zange Jesosy, za zony nataoko, za Jesosy miondrika eo anatrehanao ary amin'izao sisy zao Jesosy tsy za tsony no eto, tsy za tsony nandeha arak'izay filan'ny nofoko sy ny foko, fa miondrika mpanajana eo amin'ny tongotra ao Jesosy, mba tatano ahy ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny anankiray Zakaiosy koa lay tsy tia ny olo-kojerena akory, lay nilomano tao amin'ny arena sy ny filandratsy sy ny famoriketra zay ohatrany hoe maimbo tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa nanehoan'i Jesosy ny fitiavany ka nitenenany hoe Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ry havako, raha mety ianao androany Jesosy ny te hitoetra ao anatin'ny foko sy ny fonao, raha mba mety ianao dia manaova tahaka ny Zakaiosy hoe Jesosy mety fa mety tsy vitako ny hoe anatanteraka an'izany raha tsy miaraka amiko ianao, fa mety hoe Jesosy ary rehefa miteny ianao hoe mety hoe Jesosy dia tenena tahaka ny Zakaiosy hoe Jesosy
na inona zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana onerako avy efatreny zany zany ny tiany Jesosy ho ataontsika menakavy sika menakavy samy manota daholo nefa na amin'ny rano fo dia meteza mba hanonitra ho an'ny tompo. Ny farany dia zao hoe i Paoly apôstôly manentsika an'i Jesosy tahaka ny ataontsika sika ngery olona manentsika an'i Jesosy foana. Vao misy ny olana kely dia manome tsiny, vao mahita ny namany ery dia mangaringarika, vao misy mitsangana mandrosondroso kely amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia inona koa iny nefa reny manentsika an'i Jesosy foana, manentsika an'i Jesosy foana. Indrindraindrindra moa fanenjehantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Fa androany Jesosy teteny aminao hoe manaova tahaka ny Paoly apôstôly. Raha fatra-panentsika ianao hatramin'izay ka nahitan'i Jesosy ianao tamin'iny herinandro masina iny dia ataovy hoe Jesosy ampy anao, ampy ny fahasoavanao, ataoko taimboraka ny zavatra rehetra, fa za kosa Tompo anompo anao amin'ny andro fiainako rehetra. Dia aza matahotra aza merikerika foana fa la efa tianao ony mbola ho tianao mbola hiaraka aminao rehefa vonona hanonitra ianao. Indro raha ira manaraka tsy hanatahotra tena tia azo fijalia nefa matoky. Sika mata
Malukinya
izao tontolo izao fandrindrana lasa metanao tolombavaka renavoko lai tsy tomano mety motianao ety amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana nefa matokia fa Jesosy efa nandresy ny fahoriana tety amin'izao tontolo izao sady zany e raha izany dia tehaka mafy be antsika ho an'ny tompo ry havana tonga amin'ny fotoana fanoronana rakitra tsika dia angatana ny dekonina mba anatin'ny rakitra ary aorianany tirana anankiray mitondra ny lohateny hoe every ihany ty dia isy mpanompon'Andriamanitra hiantsany zany fanonerana zany ho antsika tsireray avy sotra tompoko
Araky nefa nambaran'ny président tamin'ny teny fampidirana dia ny loha hevitra anompanan'ny chorale foibe FPVM zao antsakira izao dia ny hoe pasika fanonerana. Andeha ry ofitintsika amin'ny alalan'ity tononkalo ity ny votoatiny zany pasika fanonerana izany. Pasika fanonerana. Ny fanehoam-pitiavana faratampony indrindra dia nanoloran'i Jesosy ny rano tamin'ny azo fijaliana mba hitondra sy hamafa ny fahotany rehetra ka tsy nisy nanavany na nasiny fepetra. Ny fahefana lehibe dia nitsanganany tamin'ny maty no nampiredareda trany ny finoana tsy ho faty. Olo maro lavitrisa no resy lahatra amin'izany, tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany aparantany. Na izany anefa aza dia miamaro hatrany hatrany kristianina atendromolotra koa any aparany any dia miaratsy sy mihevitra fa manota foana koa mahazo laka amin'izany ny fanompona ny mamona. Aoko hibaboka risika sy hibebaka amin'izay, anonitra tsy vita ka hiverina amin'ray, koa ny asa fanompona no himasona trany mba handovana lanitra rehefa amparany any. Ny Pasika zany dia androm-pamonjena ho fanavotana mpanota sy olo maro sesehena, koa raha iainana sy tokiana dia azahoana fiadanana mba hisorohana mialoha izay mety ho fandringanana. Sototo. Hati saya
mazungumzo na madhikari faneke fasambatendita isai makatu simana kiasa aliveni faizi impete wanihilanira na aduvani atakisai sinu minetu nifuna wanifana tenana na mbudi ya mbudi familani chara machisai eny tompoko zany tokotra ny tena tanjotsika amin'ny fanaranan Jesosy zany no anaovantsika fanonerana ho an'ny tompo mampaninona ny tompo moa na tsy manonotra na manonotra fa ny fanahintsika te hanonotra ho an'ny tompo satria tena tiantsika tonga amin'ny fotoana zay mba an'ny koralina manokana ny antony natonga anay nanao antony hoe hira manokana itony rehefa mba mivezivezy zay ao am-piangonana rehefa anjaranay ny mira dia manao répertoire nareo vahoaka an'Andriamanitra hoe zay avy any sabotsina mehana fa ty hira anankiray ty mba angatahanay aminareo dia mba hatovy tehity fa io zao tena mba mahazy tena mba mamelombelona ny fanahinay dia saika samy hafa daholo le izy indrindrindra moa reny olona efa nahazoazo tony reny tena manolo tena dia tena mangataka mihitsy hoe tiritiry re olona fandrandray ry izy ry vahoaka an'Andriamanitra tsy vitanay CFF eo daholo satria ny fotoanantsika mandeha dia araka ny fanaonay rehefa manao atsapana tahaka izao zay dia manokana hira zay eo ambavanareo raha manao an'izany tsika dia zao hoe raha misy mandona ny fonao dia araka ny fanaotsika atolory ho an'ny tompo ny fanomezana ary aza atao hoe ny fanomezana ny tena zava-dehibe fa eny an-dalana manolotra n'ilay fanomezana iny ianao lay fonao lay fonao manolotra ho an'ny tompo lay fonao mihira ho an'ny tompo zany no ataotsika misy hira maromaro izy reto hira efatra anataterahantsika an'izany raha misy mandona ny fonao anatin'izany dia taterao ny fanatitra ho an'ny tompo tsy hoe mangataka fanatitra zay fa ianao le manolo tena mihitsy tsy maninona na tsy misy vola reny aminao fa manatona ny tompo ety amin'ny altara dia teneny hoe Jesosy tia ny foko hoe atolotra anao noho ny amin'izany hira izany hira efatra vetrany tena tiany ianao ny fitiavanao anay omodia raha eo mamelany heliko zay no hira spécial atolotry ny CFF antsika amin'ity takarivo ty dia samia manolo tena ho an'ny tompo Irau safaka Irau setunga
Zava-misy andro aninoa marehetra ny hoavinao fa tsy madikonay andro any raha matoky azanao mino fa isy fiainam-baovao fa mimbavakao anao kananitsy voy fa mahavonjy anao tena tianao Iro fafaka, iro setunga, date raku manesiono, si nanda uresizani, pau madu tuliwana, lofa uresizani, siki. Aranyachani, iro fafaka, iro setunga, fampanjino achani, narametsuana, malalakiana, mbola tsy miova, nateny mami, nabaranoana.
Ulala sana naraka fakapaye
ampizay ireo ty tranata mbamoti zanako miandranao itiray tianawe mierika fo natao ahitanao tsy adinoko mandrakizay tsy mba miova ny fitiavako zao ane rehefa ty tena tie ajelalo trany anao zanako manantenao fao dianao raha toka iverina tramoray lay fiaina vaovao zay no manikawe lamba solo asa lotroana raha toka iverina tramodray lay fiaina vaovao zay no manikawe lamba solo asa lotroana manete zano iny zao atsiza piana areoarina amity iry ty dia angatatsika ny ray aman-dreny tandrona potsy-volona hitondratsika mbavaka
Matory havana manontra dia misy asa tsy vitanao zay, misy asa tsy vitako zay dia onerako zany. Dia ianao koa raha nandeha nitsangana teo ianao mino afa vonina hanonitra an'izany rehetrarehetra zany ianao nandonanao le feokiry, nandonanao le tononkira, fa na dia ny feony fotsiny ary mbola tsisy tonony iny hira iny dia efa mandona ny fo, latsaka sy mirotsaka ny ranomaso. Zay ny atao hoe pasika fanorenana, fanoera, fanonerana. Dia andehantsika anontra izany tsy vitantsika rehetrarehetra zany dia hitsangantsika dia samy anonony eo daholo anonitra an'izao Jesosy fa ka ianao nitondra an'izany nandritry ny fotoana tsy nahatserovako teny, anonitra an'izao Jesosy satria fantatro fa efa tia ianao na dia tsy mbola nahalalanao azy dia hitsangantsika apetraka ny tanantsika eo amin'ny fotsika eo fa ao anatin'ny fo ao no misy an'izany fanonerana izany dia anonitra n'izanytsika hiara hitsangantsika hiaraka ametraka ny tanantsika eo amin'ny fotsika.
jesosy jesosy teto zay jesosy raha nanaraka ny tantarany azo zany tena kolo tao anatin'ny vonay tao nalahelo zay nitomany zay nanome tsiny ny hafa mihitsy ny ara fa nahoana kosa no natao an'izany lay tomponay jesosy tsy mba nandahan'izay natao taminao ianao fa nanaiky nitondra ny elokay rehetrarehetra nanaiky nitondra ny fahotanay ary nanaiky nivesatra nyzany ankehitriny zay jesosy dia manondry zay rehetrarehetra nampalahelo anao anontra n'izay rehetrarehetra koa tsy vitanay ary dia indreto izay jesosy manokatra ny fonay avelatra eo anoloanao mba ho hitanao ny fahotana izay vitanay rehetrarehetra ka tsy nanaovanay sikaponao ankehitriny izay jesosy dia manenina ny amin'izany ratsy vitanay izany manenina koa jesosy amin'ny zavatra izay efa voalazanay nefa tsy akasitrahana dia miteny ianao jesosy hoe tsy ho avy antsony marina ne ahy fa ny mpanota mba hibebaka dia ndreto ary zay mifona eo anatrehanao zay no izany fahotana izany tsy amerina itsony zay jesosy tsy amerina itsosy olaninay amponanao avoko zany dia misaotra indritra fa ianao jesosy efa niteny taminay hoe hitako ilay malalaka ho avy aho amonjy azy aho ary anonona ny anarany eo amin'ny lapany voninahitro fahitizanako ty efa very fahitako indray ary efa maty fa verina indray dia misaotra jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany alleluia masina Jehova tompony maro eky ny voninahitra tany rehetra amen mahaza ho toerany Maria zay ny fiderana maty fahifarana ny fideran'Andriamanitra zay ataontsika fa rehefa mamaraparana ohatr'izao tena hira tena fanolora tena daholo nataonay androany fa ty hira anankiray ty atsarovanay tany atsimo andrefana tany raha tany amin'ny tany nidalo tany zay nidalo rehefa tena midirin'Andriamanitra miaraka amin'ny lefina sy ny efa maky kely iny ianao matahotra hoe so daroany rehetra tampoketo fa izy tena tsy dia misy an'ny harokely ohatr'izao koa moa eo aloha eo nenazy tsisy rakitra fa harokely ohatrany mandeha bakany izy dia mitoto midera dia veriny eo indray izy fa tena tsapanao mihitsy hoe tsy mba olombelona zany miderin'Andriamanitra miaraka aminay zany fa ny anjelin'ny tompo manentana ny reto vahoaka be dehibe sy dahalo reto na dia nanafika anay ary izy ny anina fa rehefa miderin'Andriamanitra zany andeontsika mba hanao an'izany andeontsika hanao an'izany amin'reto hira anankitelo reto fa soa Jesosy soany Jesosy tsika aorianan'izay olona afaka ary ny fahatelo la hira ao anatin'ny firana hoe tafatsangana ataontsika zany hira anankitelo zany aorianan'izay dia angatantsika ampanajana i président José mba hanao teny fisaorana sotra tompoko
Terantayana Sakatawana Sihipinigana Rakyava Uzahan Nabeta Naumana Ligasu Terantayana Sakatawana Sihipinigana Rakyava Uzahan Nabeta Naumana Ligasu Wala yaka, wali
tusisimiru nino na mitundani urabishamu nino na mitundani nafake saimachani kemisu nizinoneke tinyazara siulu tumena sufamuze tumena sufatese tumena sufifani tumena sinuvikina fatesanu tukun Israeli nuenu kama tusisimiru nino na mitundani urabishamu nino na mitundani Zeso Christi efaniti yuludiza tumenebawa zinanini nizanini katereni sikuzeni nasaka zindamba vaniye nimaza tunanja yazime zainane katana kulu kubabine ulu nasemana na haliteso arifana nasi asambara na lumyani azali yangoja ari Zeso Christi efaniti yuludiza tumenebawa zinanini nizanini katereni sikuzeni nasaka zindamba vaniye nimaza tunanja yazime zainale katana kulu kubabine ulu nasemana na haliteso arifana nasi asambara na lumyani azali yangoja ari nafake saimachani kemisu nizinoneke tinyazara siulu tumena sufamuze tumena sufatese tumena sufifani tumena sinuvidina atesanu tukun Israeli nuenu kama tusisimiru nino na mitundani urabishamu Satana, dunia ina
vetivety ny fotoana dia tapitra satry mbola iaraka eto foana satsy zany kanefa tapitra ny fotoana tsy maintsy misy ny firavana mino kosa zay CFF fa nahazo sakafom-panatsara ny vahoaka an'Andriamanitra tonga teto satsy zany raha nahazo ara dia zao hoe inona ny raha teo moa tafatsangana ny tompo ary maninona ianao mbola tafapetraka andao mba hitsangana koa tsika raha aloha hideran'Andriamanitra anao aleloia avy dia raha tsika an'Andriamanitra izy nisaorantsika lehibe indrindra satria raha tsy izy tsy toy izao ny fiainantsika satsy zany ataotsika miavaka mihitsy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleloia masina 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 Jehova tompony maro henoko ny voninahiny tany rehetra amen. Dia zao hoy ny tompo hoe fanofo ravoravo maninona dia ataovy ravoravo ny fonao dia ataovy miramirana ny tarehanao fa hoy izy hoe fanofana ravoravo dia mahazo valimbavaka avy any amin'ny tompo. Misy an'izany eo amin'ny teny soratra masinao miravoravo amin'ny Jehova ianao dia aive hitanareo zany ka mifalifaly dia miravoravo dia mitia hafa sady mifalifaly atao falifaly ny ao amin'ny fonao atao mitsikitsiky ny endrika ao fa tianao Jesosy sora tompo mahazo maka toerana indray tsika rehetra. Hitanareo io tenin'Andriamanitra zaraina isan'andro san'andro zay momba tonga ny tompo miteny hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao toy izy ihany. Hitanareo zany fa nivavaka tao amin'ny finoana dia mahery indrindra izy aloha mahery fa izy hoe raha mivavaka tao amin'ny finoana ianareo dia angatao koa zay tianareo fa ho azonareo zany mbola misy an'izany koa dia be dia be io tenin'Andriamanitra io dia hoy izy hoe raha mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao zany tena voaloboka hoy ny teniny sampana rehetra dia tsy maintsy amoho araka ny fototra io voaloboka io fa raha zavatra hafa ny vokarinao fa tsy ilay voaloboka dia manodinitentsika izay no anonerantsika zay tsy nety rehetra nataontsika satria irahintsika tsao ny toriteny be dia be mihitsy nomena azy ny fifaliana nomena azy zao rehetra mafinary zao tsy novidina ary ny hafarany aramono ny fitiavan'Andriamanitra atsika dinona ny nataony natolo n'ilay zanany mba ho famonjenantsika satria fantany loatra satria ianao raha mandinika isaky ny alahady zao inona ny zavatra hifonantsika sy bebahantsika amin'Andriamanitra inona raha ny tokony isy tokony tsy hifona tso satria hoe vo tamilady kosa ve no ny fona dia inona ndray moa no hifonana fa isan'andro tsika dia efa fantatra fa manota foana izany akory tsy alokalofantsika hoe ka zay nge olombelona araka ny teninao ry tompo dia manota foana izay fa mba na tsy tian'ny sasany ara ilay miteny hoe miezaka dia ianao mihitsy mila miezaka mba tsy hanota fa rehefa fantatra efa tsy mety io dia mialao ao amin'io raha tsy misy ezaka ataonao hiala amin'io ota io tsy afaka eo zany ianao zay ny ilana n'ilay ezaka dia mba tsy araka ny tenin'ny tompo hoe avelako ny elokareo fa amin'izao sisa izao aza manota intsony dia naninona raha mbola mangataka famelan-keloka indray amin'ny manaraka satria tsy miendrika foansika eo anatrehan'izany fitavan'Andriamanitra efa nomeny atsika fa soa izy fa ny teniny hoe iza no anao mieloka n'olom-bo fidin'Andriamanitra toy izy hoe fa Kristy Jesosy no efa maty isolovoina mba amelana ny eloko ny rehetrarehetra zany eo anatin'ny tena soratra masina zany dikan'izany hoa mbola miteny foana hoe tsy ho ararotontsika zany ka satria za olom-bo fidin'Andriamanitra kay za efa misy an' Jesosy araka ny teniny dia ho avelan'ny eloka fa misy fetra ny fotoana azo amin'nyrana fo ny tompo dia tsika rehetra mila manonitra n'izay tsy mety rehetra nataontsika tao anatin'izay fa ny fomba fataona CFF milohan'ny fisaorana rehefa manao asa sala amin'izao izay dia indrindrandrindra mino fa zava-dehibe ny amaranana n'ity fotoana ity ho fanapotipotehantsika an'io devoly izay efa nalan'i Jesosy baraka androany io sa tsy zany asangano ny tanana hoe raha zany tokoa raha efa hotoizantsika ny fanalany baraka nalainy baraka Jesosy ny devoly satana sy ny losifera sy ny namany rehetra satria ny fahafatesana ny fiadiny tena mahery indrindra farany kanefa noresen'i Jesosy zany marina zany sa tsy marina
andao mbola ho resetintsika koa satria ny tenin'ny tompo hoe mandehananareo am'izao tontolo zao tao mpianatra ny firenena rehetra roainy demoni atsangano maty sy trano marary ametrao tanana marary dia hositra nyreny vaony fatorana tena ny asa ratsin'ireo devoly satana nosfera belzebuba demosy ny namandreo ary indrindraindrindra apahirato ny jamba ampiteneno ny mona ataovy mahiratra ampandreneso ny marenina iraka andriamanitra daholo zany eo amin'ny fiainanao koa am'izay olana na mety aretina fa tsy laozan'izany no famandra dia hoy ny teny soratra masina hoe toero ny devoly dia andositra anareo izy roa izy dia hiala aminareo andao tsika androka an'ireo indray ankehitriny tsy hoe akory atao anatin'ny tranon'andriamanitra mibe devoly ka hoe andao roahana isak'izay mandeha fa ilay devoly manarakaraka atsika foana mihitsy reny lay roahany reny lay esoriny reny esorina mihitsy dia rehefa esorina dia aza voina tsony ny varavarana fa ianao ihany no mampiditra anazy ao aminao ao satria na zavatra kely tsisy dikany ara dia efa malaginina anao na zavatra kely tsy ahoatsy ao anara dia efa mampivazavaza anao dia miditra ndray izy dia miditra izy ary rehefa tafiditra izy dia mitondra namana anaky fito hafa no le teo aloha dia zay maloza azy andaotsika mba hiezaka iantsony fanahy masina koa ao anatin'izany rehetra zany mba aizatsika mitandrina ny toe-po ny toe-tsaina ny toe-panahintsika fa izany toetra izany mahatonga ny firenentsika voaozona satria mety tsara velatsy ny akamaroan'ny kristianina rehetra andao pitentsika zany devoly zany ny anaovantsika azy efa nataontsika teto ihany tamin'ny krismasy tamin'ny vokatra tamin'ny krismasy teo fa izy io moa zany ohatrany hoe voaingana no azonay io zavatra ohatrany hoe misy mampaniraka an'izany tany ampanaovana tafika masina farany teo no hoe fandraoana devoly be dehibe no azo atao fa ity indray ny anapitentsika ny manda sy ny sarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika dia tahaka ny nataony Josoa tamin'izy nandravany mandany Jeriko izay niodikodina teo ry zareo impito rehefa nitsofina ny anjomara dia hoe orakorao reo fahavalo reo fa rehefa orakorany reo dia tonga dia rava ho azy ny manda rehetra izay no novantsika azy eto androanky novantsika azy lay fiderana teo fa fideran'Andriamanitra iny dia efa tsy zakany devoly efa mampitsoka azy faharoa manarakaraka an'izany rehefa vitatsika zany lay fiderana ataotsika iny roatsika ireo devoly reo potehitsika ny asan'izy ireo sy ny firongony rehetrarehetra ary rehefa vita zany dia orakoratsika tena ataotsika leo monina ao amin'ny fiainantsika mihitsiny fa izy ireo mba miseho manakorotana atsika fa kay rehefa korotanina ka izy ireo tsy mahazaka akory ary zareo ny tena malemy indrindra fa miseho be saina fotsiny marina za sa tsy marina ndao ary hitsangantsika rehetra androka n'izany devoly zany ampanenotsika ny anjomara satria misy an'izany anjomara zany tamin'izany hoe rehefa maneno ny anjomara sy ny zay rehetrarehetra irinao araka ny tenin'ny tompo hoe anomenao araka ny fonao any izy ary ho tanteran'i Jehovah ny fisainanao rehetra zava-maneno ary ataotsika mafy tsara ny fidaran'Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any halleloia masina Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen roatsika ny devoly sady orakoratsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy maharevan'i Nazareta miala nareo ry devoly satana Lucifer Belzebuba demosy ny namanareo rehetra mitondra korontana mitondra fampahantsana mitondra olana ny fitaka rehetra entinareo na any amin'ny tokantrano na aty amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra na aiza ny aretina rehetrarehetra potehina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany fitaovanareo rehetra zany potika amin'ny anaran'i Jesosy alefa ny afon'i Jehovah andoroan'izany may zany tsy manakery anareo devoly satana Lucifer Belzebuba demosy ny namanareo lasa nareo any amin'ny varimy rehetrafo any amin'ny tany foanany any sahazanareo tsy manana fahefana aminay anareo any Jesosy zay amen. Veritsika indray mandeha atovy amin'ny finoana dia ho hitanao fa tsara Jesosy raikitra ndao ary zava-maneno ary voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any halleloia masina Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra amen roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asa ratsin'ny devoly
Satana, Lucifera, Beelzebub, dia mosy ny namany rehetra, ny mpamitaka rehetrarehetra, ny fitaovany rehetra, ny fampahantrano, ny aretina, ny koroka, ny fitaka rehetrarehetrarehetra hatramin'ny fiainana andavanandro amin'ny asa aman-draharaha, hatraty amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, miala ianareo dia voly Satana, Lucifera, Beelzebub, dia mosy ny namanareo eto amin'ity firenena ity mihitsy, miala ianareo, tsy anareo ty van'ny Jesosy Kristy firenenay, ny fitaovanareo ninona na voatonina tao na tsy ny voatonina, potika tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, potika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, alefa ny afin'i Jehovah andoroan'izany, may tsy anakery tsy anapahafanatsoa mandrakizay. Amen. Fa ny fiadananao kosa ry Tompo, ny toetra ty anatinay ety, ho afaka ny aretina rehetra, afaka tokoa ny olana rehetra satria efa dorana tamin'ny anaranao teo zany, misaotra Jesosy tianay, mankasitraka Tompo, misaotra Jesosy. Tsika rehetra anao ny telo hoe misaotra Jesosy, isa roa telo, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery. Masina Jehovah tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amena. Sady teteka amin'ny tany anankiroa ambony sika, orakora-pifaliana amin'izay, fidarana an'Andriamanitra, fidarana. Saotra Tompo, mahazo mipetraka ianareo. Efa anao veloma izay ampasika amin'ny 7 indray tsika angatahana amin'ny Tompo mba ho samy tafaholy eto daholo indray dia ho hitantsika hoe nahazo izay mba niriny fotsika tao anatin'izany rehetra zany satria Andriamanitra kiarakaranao isan'andro araka ny teny hoe zanako sasany tanako dia adidiko ihany fa manaraha azy fotsiny. Isaorana ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra izay tonga teto nanatrika ny CFF teto ninana ny sakafom-panahy teto fa raha tsy tonga ianareo dia nangasy asy teo ilay sakafom-panahy. Makasitraka anareo Tompoko, sa tsy zany CFF andao tsika hitehaka ho an'reto vahoaka an'Andriamanitra reto manaraka an'izany isaorantsika ny tonian'ny fiangonana mivady miaraka amin'ireo birao foibe izay eto, miaraka amin'ny tonian'ny fifoazana, miaraka amin'ny diakonina pia izay tompona ndraiky eto amin'ny fiangonantsika, manatrika antsika eto ankehitriny. Mankasitraka Tompoko aorian'ny fotoana dia izay tsy manaiky raha tsy tonga eto ny ray aman-dreny tonia mamarana ny fotoana satria izay manana ray aman-dreny. Saotra Tompoko aorian'ny veloma izay ho atao. Manaraka an'izany isaorana be dia be ny tato amin'ny décoration izay nitarihan'ny tsanta tato amin'ny CFF sy ny namany ary Monsieur Roland izay nanome be dia be ny fitaovana ho amin'izao décoration hitantsika eto izao. Isaorana ihany koa ny SL4 izay niara-ny asa tamin'ny CFF tamin'ity androany ity nanome ny jiro maro loko nandravahana an'izao sehatra izao. Isaorana ihany koa Taletso sy ny namany ny amin'ny fampitana mivantana an'izao seho an-tsehatra pasika fanonerana nataon'ny CFF teto amin'ny FUB FPVM tananandrano izao. Isaorana ihany koa latorandrena toandro izay karakara ny eo amin'ny vato maro fitsoka miaraka amin'ireo teknisianina be dia be amin'ny CFF miaraka tamin'ny tao ry Ary ry Fity sy ny namandrehetra mialatsiny amin'izay tsy voatonina ary dia misaotra be dia be andreto mpitendry reto fa marina fa tsara ny akapela raha hoe atao aza kanefa raha tsy teto izy reto napiditra ny mozika dia lasa maimaina ihany laimbo tsy finaritra fanasina laimbo tsy fanasina. Misaotra Tompoko ary ilay rangato akaiko ty ny tena zava-dehibe satria raha tsy tao izy sy ny namany rehetra chef de cœur anay aloha mba mitodika tyrino mba hitan'olona chef de cœur miaraka amin'ny Jackie sy Théo izay nampianatra ny hira. Isaorana ihany koa ny birao hitantsika teo moa président Henri sy ny birao rehetrarehetra niara-ny asa natotsanan'izao rehetra izao asa miaraka aminareo zany tsy vita raha tsy nisy anareo rehetrarehetrarehetra kanefa koa raha tsy teo ny fitahin'Andriamanitra tamin'izany tsy vita izanka dia makasitraka Tompoko, makatelina Tompoko ary dia samotahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Veloma Tompoko.